tontolon'ny fampianarana tsy mitsaha mivoatra ny sehatry ny fampianarana ambony eto Madagasikara raha ho an'ny université ASEM etsy manakambahiny manokana no asiteny miara-miasa amina université any ampitan-dranomasina any ity université eto Madagasikara ity ny mampiavaka azy ny fandaharam-pianarana any ampitan-dranomasina any mihitsy no arahan'ireo mpianatra ary miavaka ny diplôme izay azo ao aorian'ny fanarahana izany fiofanana izany. Izaho miteny dia tsy minandrianay vao avy amin'ny BBA na hoe Bachelor of Business Administration avy amin'ny USX School of Management en partenariat miaraka amin'ny Université ASEM ao Manakambahiny. Tonga eto moa zay androany anazava noho ny fangatahany maro efa maro eo nanatona anay fa maro koa ireo mbola mety tsy mahalala ny programme BBA ao amin'ny Université ASEM. Dia tonga eto zay manazava momba ny programme ny BBA moa zany dia twinning programme na hoe jumelage na programme ny alalantsika azy dikan'izany dia hoe ny fampianarana atao any amin'ny USX School of Management ao Paris Lille mihitsy no atao eto Madagasikara mandritra ny 2 taona dia ho an'ireo izay manana fahafana sy afaka amin'ny fanadinana dia afaka mainoza amin'ny fampianarana zany 3e année sy masters any Paris na any Lille. Dina moa mampiavaka azy zay indrindra ny USX School of Management dia manana accréditation maromaro efatra fa ny roa no tiako hotsipihana mazava eto ny ray zany dia efa mifanaraka ary maharaka ny accréditation américaine ny USX School of Management dia ny raiky moa mazava ho azy fa manana accréditation avy amin'ny firenena frantsay zany hoe ny fampianarana ao amin'ny USX School of Management zany izay atao amin'ny Université ASEM Manakambahiny dia mitovy indrindra amin'ny zavatra atao any Potony any amin'ny any Paris any Lille. Tena mampiavaka azy moa zany dia misy ny atao hoe hard skills soft skills. Ireo zany no afahana manabe ny mpianatra ray mba havita andray andraikitra hitarika fa tsy hipandraraha fotsiny ihany eo amin'ny anivony rehefa afaka vita fianarana zany izy ka ao anatin'izany ohatra fotsiny no omeko mandritry ny fampianarana ao amin'ny USEG na any Madagasikara na eto Madagasikara na any Lille na Paris dia tsy maintsy manao langue 5 ny mpianatra ao anatin'izany ny anglais, ny français, ny allemand, ny espagnol ary ny chinois. Raisiko ohatra fotsiny chinois zao ny Confucius mihitsy no tonga mampianatra ary manana ny opportunité ny mpianatra ao azo certificat koa avy amin'ny Confucius raha maniry ny hanohy izany. Ka izay no tiako apita amin'ny BBA na ny hoe Bachelor of Business Administration zay atolotry ny Université ASEM en partenariat miaraka amin'ny USX School of Management. Mety manontany ianao ohatrino saram-pianarana moa ny saram-pianarana moa zany ho an'ny première année dia 1,400,000 ka tsy mbola tara hoy aho raha te hanandrana izany programme zany ianao amin'ny herinandro manomboka talata sy larobia misy cours d'appui zay omena maimaim-poana ahafahanao manandrana izany dia manasana antsika rehetra zay mbola tsy nisafidy na te hivadika ho tonga marobe.